malala rehetra amin'ny tompo miaraba atsika rehetra indray a nanao zava-dehibe ny alahady voalohany manaraka ny pasika zay misy amintsika androany alahady zay mbola iarahantsika miaina sy mivelona ny antson'ny tompo hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo ny mino ary izany indrindra riavana no irina fatratra mba ho isika rehetra no tonga amin'izany toerana izany no ny fitiavany sy ny famondram-pony zay asehony ka ananatsika indray a ty andro alahady fahatelo amin'ny volana aprily izao ampitomboana ho atsika atranany ny fahasoavana sy nyfiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika iaraitsangana isika rehetra hiredona ny rafaneva ny faharoanjato taona ny sekoly. Salamo faharoa amby roapolo ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo riavo ary ny hira faharaiky amby roapolo amin'ny firana FFM ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo no ideratsika sy ankalazaitsika ary anomezatsika voninahitra an'Andriamanitra rehefa samy miarana gitara izany salamo zany le tsika rehetra amaky izany amin'ny anarany Jesosy Kristy lay nitsangana tamin'ny maty ary velona mandrakizay hitory ny anaranao amin'ny rahalako eo amin'ny fiangonana no miderako anao ianareo zay matahotra an Jehova midera azy ritaragnaka Jakoba rehetra manomeza voninahitra azy ary matahora azy ny zanak'Israely rehetra fa tsy nanao tsinotsinona na marikoriko ny fahoriana ny ora izy ary tsy mba manafina ny tapany amin'ny faramotarainy aminy reny dia miaina izy amen. Jehova, Jehova,
isika mideranao tokoa izahay ry Andriamanitro ary iombonanay amin'ny vahoaka kristianina maneran-tany fa ianao no namindra foko ary ny famindramponao Andriamanitro araka ny fanambarana zay nataony Jehova, fanambarana nataony Jeremia no tsy nalany ritra anay. Ary ianao Tompo nanome zo anay raha noho ny fahotana Andriamanitro. Tsy nanana zo tokoa izahay satria nanalavitra anao ary tafatoetra tao anatin'ny maizina, fa noho ny asam-panavotanao kosa, noho ny sandrinao lay tsy toa, dia tonga manana fifandraisana ary indrindra moa fa feno Tompo amin'ny fahasoavanao izahay tsy raraiavy. Koa raha Tompo, raha manandratra ny feonay eo aminao izahay, ary ny valianay Tompo dia ny feonay no entinay ankehitriny manangatra anao, ny fonay ny fanahinay Andriamanitro miaraka amin'izany koa, ka dia raisan-kasitrato izany dera haja ny voninahitra amin'izany. Andreto koa zay fa zay Tompo no ny fitaonana aminao manambara ny fahavononanay hitohy amin'ny rahalahinay ny fitiavanao, satria miaina izany zahay fiangonana, mahita izany zahay fiangonana, ary fantatray Andriamanitro fa na dia ao anatin'ny fahoriana aza, ary mino moa fa mitoetra ao anatin'izao fiboana zao Tompo, izahay tsy raraiavy ny fitiavanao Andriamanitro dia tsy mety ritra. Arak'izany Andriamanitro dia manatrehanay ianao raoka ny fananao masina, fomba ny asa rehetra zay tamperahana ho voninahitra ny anaranao Andriamanitro amin'ny anarana Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny 10 minitra natokana ho an'ny tanora sy ny ankizy isika hitsangana ny paroky, fa isika kosa fiangonana aorianany ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny ankizy sy ny tanora dia nihira 1:25 andiny voalohany sy andiny fadimy dia hitsangana ifandimbeto mitaribavaka nanao vakiteny aorianany vakiteny alohan'ny akaratsika andrenesatsika ny afatra mihira 3:20 am'zato ny andiny voalohany sy ny andiny fadimy. Sampana sekoly alahady dia faly miaraba tsika fiangonana ka manolotra tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana ny ankizy sy ny tanora izao mivavaka isika. Saotranao indray zay Jesosy fa tsy diso anjara amin'ity andro an'iny ity, ny amin'izay nofinaina omenao dia ny teninao fanahy masino, aoka izany teny izany toetra betsaka ty amponay ary mba tena iainanay sy velomanay. Dia mitenena Tompo fa voninanay izay famitonao. Amen. Avy nankalaza ny Pasika isika tamin'ny herin'ny androany, kanefa isika sekoly alahady koa dia manana tsy anjery ao anatin'ny mofinaina mandritry ny volana Aprily. Ka nde zany tsy anjery zany no ianaratsika sy iainantsika ka ny andiny soratra masina zay omenantsika androany dia ny Joba 5:10
dia ny andininy fahadimy amby roapolo. Zoba fasiho ambin'ny folo dia ny andininy fahadimy amby roapolo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona amin'ny mpanavitra ka hitsangana any amparany eo ambony vovoka izy. Fantatsika tsara fa ny Pasika dia nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Velona zany Jesosy, dia provony zany isika indray ankehitriny no mijoro vavolombelony Jesosy Kristy ka zao andiny soratra masina izao nondeha ataontsika tsenjery sady iainantsika mba tena ho vavolombelony nitsanganan'ny tompo marina isika. Dia manorona dia mameriny ianareo mandrapatapy sy ny tsenjery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra any. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ay ka hitsangana any amparany ao ambonin'ny vovoka izy. Aiza ny misy an'izany? Dia ataontsika tsenjery sady iainantsika tsara mandritra ny fivolany ity mba tena ho vavolombelony Jesosy Kristy marina itsika. Eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ny hira raiky andiny folo sy dimanjato, ny andininy voalohany sy ny andininy fahadimy. Ny rahantsika dia iroso amin'ny famakinany teny izay ifandimy isika alohavandavaka. Mitondra-bavaka ho an'ny mpanomponao izay ifandimby amakin'ny teny izay tompo, ary ny mpanomponao izay mitondra ny afatrao ihany koa ho vatsy-panahinay. Ny fanahinao masina ny izay efa nomenao an'izy ireo, hitarika azy amin'ny fanatanterahana izany ka mifanomeza amboninahitranao. Ho anay izay miainy kosa tompo,
soraty ao am-ponay ny teninao mba tena hovatsym-panao anay tokoa entinay mamakivaky ny fiainanay dia misaotra indrindra tokoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vahoaka izany. Amen. Amaksiany teny soratra masina isika arak'izay voasoratra ao amin'ny boky Daniela. Daniela toko 12 ny 1 ka hatramin'ny 7. Daniela toko 12 ny 1 ka hatramin'ny 7. Ary ny filazantsara nosoratany Lioka ny toko 420 resina amin'ny 720 ka hatramin'ny 770. Lioka toko 420 ny 720 ka hatramin'ny 770. Ary faranana ao amin'ny bokin'ny apôstôly toko 2 ny 720 ka hatramin'ny 770. Ny asan'ny apôstôly toko 2 resina amin'ny 720 ka hatramin'ny 770. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao, ary hisy andro fahoriana izay tsy misy tahaka azy hatr'izay nisin'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky, ary maro amin'izay mitory, ary maro amin'izay matory eo amin'ny vovoka, eo amin'ny vovoky ny tany no hifo. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay ely dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny marina ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay toy. Dia hoy izy izao ny teny izay efa voalazako taminareo folombola teo aminareo fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ahy ao amin'ny lalàna Mose sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nivokatra ny sain'ireo izy halala ny soratra masina. Ary hoy izy toy izao ny voasoratra: Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo. Ary torina aminareo amin'ny anara ny fidebana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ianareo no vavolobeny izany, ary indro mampitondra ny teny fikasany raiko anareo fa mitoera eto an-tanàna mandrapaha voatafy ianareo amin'ny anarany ahy. Ry rahalahy, ao koa mba hilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarka, fa efa maty izy ka nanevina toa, ary ny fasany eto amintsika mandrak'androany. Ary satria mpaminany izy ka nalala fa Andriamanitra efa nanao fiainana taminy, fa izay ateraky ny kibo no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany, koa raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainantsika izy ary ninofo ny tsitratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay rehetra, ary efa nasandratra ny tanàna ankavanan'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra, fa hoy izy: Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tombotrao. Koa ao ka ho fantatry ny taranaka Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Amen. Iray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Iara hitsangana isika hitsena ny afatry ny tompo ny hira 3:20 am'zato ny andininy voalohany sy ny fahatelo miarahantsika miredina famonjetsika trany asa
alady voalohany manaraka ny pasika riavaka ty alahady zay misy tsika itya ary alahady zay mampitoetra tsika fiangonana rehetra eo anivo ny fahamarinana hoe mitsangana tokoa Jesosy Kristy. Raha mitsangana Jesosy Kristy hitatsika araka ny Luka 7:20 fa vao miseho tamin'irety mpianany tompo. Ary inona nefa ny zavatra hita sady tsapa mpianatra verisaina, mpianatra tena ambony ambany raha azo lazaina ny fiainan'izy ireo, korotana satria maty ny tompo. Zay ny zavatra masaka tao anatin'ny saina. Ary vokatra ny fahitana ny fiainan'irety mpianatra ireto moa mahatonga anay amin'izao alahady voalohany manaraka amin'ny pasika izao manangana aloha hevitra hoe lay tena mpianatry Kristy. Atao entre parenthèse eto le hoe taorinany mitsangana satria isika riavaka raha te hijoro marina tokoa ho vavolombelo ny Kristy, indrindra moa fa vavolombelo ny fitsanganana, nde ho fantaritsika. Inona no sitraky Kristy ho an'ny mpianana rehefa mitsangana izy. I Luka riavana ny mamaly zany fanontaniana zany eto. Voalohany ny tena mpianatry Kristy dia olona samiaina ny tena ao anatin'ny sarotra. Averiko indray ny tena mpianatry Kristy dia olona samiaina ny tenin'ny Kristy ao anatin'ny sarotra. Zandriavana hitatsika manomboka amin'ny andininy 470 hatramin'ny andininy 570. Zao manko ny zavatra fantatra eto. Lay mpianatra verisaina ny korontan-kevitra rehefa nidirany Kristy, ny tontolo zay misy azy dia ny tompo ihany no mamerina an'izy ireo amin'ny fahamarinana. Ary zavatra fantatra zany avy isika tsiraray avy reto rehefa tojony mafy misedra olana dia mora mitsokan-daharana tahaka an'ireto mpianatra ireto. Ary indrindra moa fa zavatra fantatra dia mora mitoetra ao anatin'ny maizina ny saina, maizina ny maso, maizina hatramin'ny fihatra. Raha andeha ovakitsika riavana ny andininy 470 hatramin'ny andininy 570 dia zao ny voalaza hoe dia hoy izy taminy zao no teny zay nolazaiko taminareo fony aho tao aminareo fa tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalàna ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Dia nanokatra ny sainy izy ireo izy ahalala ny soratra masina
ary hoy izy tamy zany ny voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fato fampandesaina manetrehitra riahy fa izany fanambarana nataon'i Jesosy Kristy zany dia ohatra ny zavatra tsy misy tamin'irety mpianatra rehetra nefa raha jerentsika ny filazantsara araka ny Matitiko 9:20 ny andininy 1:20 dia mahita isika riaho teny ary tenyny Kristy milaza hoe hatrano zany ny voanatoro Jesosy ny mpianatra fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy fa hampijaliany ny olona sy ny lohan'ny mpisolo ary ny mpanorandalàna dia hovonona ary ahatsangana amin'ny andro faty teny ny tompo ihany fa teny anivony zao tontolo misy an'irety mpianatra ireto tsy tao anatin'ny tsoro zany fono zany fa fahaverezan-tsaina zay misy ary raha mipetraka koa ny fanambarany Jesosy Kristy hoe fa tsy maintsy tanteraka zay rehetra nanorahana araka ny 5:20 eto 5:20 eto mazavady dia hitatsika fa milaza ny amin'ny fahatanterahany testamenta taloha Jesosy ary ny testamenta taloha dia samy resaka ny amin'ny Jesosy Kristy Deutéronomie 9:20 andininy 5:20 hatramin'ny 5:20 zay angatahako ianao any an-trano no amaky an'izany fa ambarany zany teny zany fa zany Jesosy zany no atao hoe mpaminany ny Salamo 4:20 ny Isaia 7:20 milazany amin'ny atao hoe lay fahoriana zay hianjady amin'ilay Mesia ary ny Salamo 1:20 ny 7 hatramin'ny 1:20 ny Isaia 7:20 ny 10 hatramin'ny 1:20 dia milaza ny fitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny anaty riavana tahaka ireto mpianatra ireto ihany zasenao ina moa fa isika fiangonana izay ilazana hoe aoka ny sedra aoka ny fahoriana efa na izao valana retina izao aza tsy hanalanao amin'ny tenin'Andriamanitra fa vao maika riavana ifikiranao amin'ny fanambarana zay efa nataon'i Jesosy Kristy ary aoka koa riavana ho opportunité ho atsika tsy raray avy isa-tokantrano isa-piangonana amin'ny mahafiangonana Jesosy Kristy azy ny zavatra mitranga mba ho fotoana hitrandrahantsika ilay fahatanterahany tenin'Andriamanitra dia ny fahavelomany Jesosy Kristy izay miseho ankehitriny aorinan'izao alahady Pasika zany efa tanteraka riavana lay fikasan'Andriamanitra ho an'i Kristy ary aoka izaho ianao ho vavolombelona zany faharoa riavana amin'ny 7:70 dia misy an'izao teny zao hoe ary mba hotorina ny anarana amin'ny anarana ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra
manomboka eto Jerosalema. Ny tena mpianatry Kristy dia olona sahy mitondra ny fibebahana sy ny famelan-kena. Ka fa raha hitariavana ary na ianao aza dia sahany afaka mijoro amin'izao fanambarana ataoko izao, fa izao zavatra mitranga maneran-tany izao, ty coronavirus dia maro ny olona rehefa miresaka hoe miantso atsika ho amin'ny fibebahana ny tompo, satria na ny mpitondra na ny entina dia samy nanao ratsy avokoa teo anatrehan'Andriamanitra. Tsy voaresaka ny famelan-keloko. Ka etoany ariavana dia ambara aminahy rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ary avy nanokatra ny sainy reto mpianatra reto tamin'ny fahalalana ny teniny, ary zany koa riavana no ambara aminao koa ankehitriny. Ny tombitsy no manokatra ny saintsika reto ahalala ny tenin'Andriamanitra, fa ny fibebahana tsy afa-misaraka amin'ny famelan-keloko. Ary zany riavana ilay antso ataon'Andriamanitra ho atsika fiangonana raha resy lahazy tokotsika fa mpianatry Kristy. Aza manao lay namany Joba rehefa nahita ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainana hoe Joba matoa zao zavatra zao mitranga aminao satria nanao ratsy teo mason'Andriamanitra ianao, koa mibebahy ianao. Ary zany riavana lasa ohatra nyto toetra mampietsika ananan'ny kristianina zany. Rehefa misy zavatra mitranga dia fa zany mibebahy ianao fa nanao zavatra ratsy teo anatrehan'Andriamanitra. Kristy mihitsy riavana eto manitsy ny mpianatra ary manainga mihitsy aza. Ary eto koa riavana te laza aminao hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompontsika namorona asa izy ho an'ny mpianatra. Ary zany famoronana asa zany mbola mitoetra koa amintsika fiangonana, lay antsoina ho vavolombelony ny fitsangana. Ary inona moa zany asa zany? Dia ny fitoriana ny fibebahana sy ny famelan-keloko. Arak'izany riavana manoloana izany asa misiona goavana be zany. Raha mpianatry Kristy ianao, aza ny fibebahana ihany no dradradradrana, fa torio lay mahamesia any Jesosy Kristy. Miantso izy ny amin'ny fibebahana mba hiavana ny olona maro, indrindra moa fa hiavana n'izao tontolo zao amin'ilay Andriamanitra mpamorona azy, ary ilay Andriamanitra tia azy tsy ho very, fa mba hanana fiainana mandrakizay. Arak'izany riavana manana asa izaho sy ianao raha ekenao marina fa nitsangana Jesosy Kristy. Andriamanitra miantso anao hibebaka izy, nefa Andriamanitra vonona hamela ny elokao, tsy manao andoropo na inona zavatra nataonao, fa ho fafany avokoa zany no ny fitiavana ianao te handova ny fanjakany lanitra. Ary zany riavana oka ho afatra ho entintsika fiangonana lay fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Fahatelo riavana zay mahafinaritra indrindra hoe ny firenena rehetra ary atomoa ao Jerosalema.
zany hoe adoloa ao anatin'ny tokantranonao ao ny fitorianao zany fibebahana sy ny famelan-keloko zany miditra am'lay fahatelo tsika zay mifandray am'izany tanteraka riavana ny andrinyny fahavalo nyefapolo hoy ny tenin'andriamanitra eto hoe ary ianareo no vavolombelona zany raha raisina riavana ny baiboly grika izay nanoratana ny testamenta taloha dia misy an'izao teny zao io Loka toko fahaefatra io a andininy Loka toko fahaefatra amby 20 andininy fahavalo amby efapolo io hoe humes martyres toton zany hoe ianao manaova vivery aina eny fa na dia ho fata azy hanambara zany zavatra zany zay apetraka amintsika tsiraray avy araka zany riavana zava-dehibe fahatelo itoman'Andriamanitra atsika am'izao alahady voalohany manaraka ny pasika izao hoe ny tena mpianatry Kristy riavana dia mpanompo samijoro vavolombelo manao vivery aina amin'ny fanambarana fa velona ny Kristy velona ny tompontsika tsy mpanompo tahaka ilay nambara tamin'ilay didepaka raha tsaronareo tao anatin'ny mofonainatsika hoe nampanginy ka mangina tokoa satria nitambazana vola be tsy zany riavana fa mpanompo resy lahatra ny amin'ny fahafatesan'ny Kristy zay midika faran'izay tsotra hoe maty amin'ny ota izaho sy anao niaraka amin'ny Kristy nefa nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo zay mahavelom-pinoana atsika tsiraray avy ka hanomanany atsika hiverina hiaraka amin'ny mandrakizay eo anivon'ny fitsangana eo anivon'ny fanjakana arak'izany riavana aoka isika fiangonana ho vavolombelona ny fitsanganany Jesosy Kristy resy ny fahafatesana resy ny fahotana ny fiainako arak'izany riavana mahavelo mpanantenana ny fiainanao koa mahavelo mpanantenana anivon'ity zao tontolo zao ty ka tsy miaina fahotana intsony fa miaina lay tena fiainana dia Jesosy Kristy ary tsy vitan'izany ny fahavelomany Jesosy Kristy midika ny farantsotra riavana tonga manam-pihavanana amin'Andriamanitra izaho sy anao ary zay riavana no lay toman'Andriamanitra atsika ho vavolombelona tokoa mba ho maro ny olona na dia eo aza ny zavatra misy iainana andavanandro ary mihina moa fa ny hirifiry sy ny geja maro samihafa ho afaka amin'izany izy nefa hihavana amin'ilay Andriamanitra mpamorona azy zay afaka manome azy lay fiadana satria io riavana ny zava-dehibe rehefa nitsangana Jesosy Kristy ary nambarana ny fiadanako no avelako ho anareo tian'Andriamanitra hiadana ianao riavana io ianao mahatsiaro sahirana eo ianao zay mandalo seda maro samihafa lay fiadanana tenin'ny Kristy zany rehefa nitsangana izy ary niaona tamin'ny mpianatra voalohany ary ikoriavana mitononona aminao raha mamaramparana zao afatra izao
eo anivony ty alahady voalohany manaraka ny paskety satria tiana Andriamanitra ianao nomenanao lay cadeau tsara indrindra dia lay teny aoka zany mba ho fiainanao indrindra moa fa eo anivony zao fiborona zao ary aoka koa ianao sahy ka hijoro marina ho vavolombelony Kristy ka hitory fibebahana hitory famelan-keloka ary indrindra moa fa sahy ho vavolombelony Kristy amin'ny androm-piainana rehetra dia ny fahasoavana ao mampiadanana ho anao fa ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Iaray vavaka isika tompoko, ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao, misaotranao zahay fa mbola afaka mampita izao fanompompivavahana isy vavaka izao amin'ny alalan'ny teknôlôjia dia alefa andinina izany. Misaotranao tompo zay noho ny amin'ny teninao zay nomenanay teo. Miorooro tokoa izao tontolo izao ny firenena rehetra, ny mponina maneran-tany noho ny fahasairanana ateraky ny coronavirus. Matahotra ny ho faty ny olona, maro ny sy betsaka ny fiahiana ny amin'izay hoaniny. Tsy miasa ny mpiasa, tsy mianatra ny mpianatra, tapaka tokoa izay endrim-pivelomana atrenay eo amin'ny fiainanay andavanandro. Noho izany dia tena miorooro tokoa izao tontolo izao, na ny mpitondra azy sahiran-kevitra. Manoloana izany tompo dia ajoronao ny fiangonanao, dia izay rehetra mino anao Andriamanitra isan'izany izahay zay mampita izao fanompompivavahana sy mizara ny teninao ankehitriny. Satria ianao tompo dia efa nilaza tamin'ireo mpianatra fa raha sahiran-kevitra ny mpianatra taorian'ny nandevenana anao dia nitangorona amin'ny toerana iray, nefa tamin'izany indrindra no nampahirizanao azy ireo ary nanambaranao fa ny anao dia tsy maintsy efa voalaza araka ny teninao fa dia hatsangana amin'ny maty ianao. Ary teo ianao no nampahazava ny sain'ny mpianatra fa ny teninao no manambara izany. Koa ankehitriny tompo dia tarihinao tokoa zahay mba sahy hivelona sy hiaina izany teninao izany, ka hitory ny fibebahana, ny famelan-keloko ary ny fitsangananao tamin'ny maty. Sa hijoro vavolombelonao ihany koa ka ampahery ny hafa hanambara tokoa fa mampahazava ny sain'ny mino ianao ahalalany teninao. Efa voalaza fa hitsangana tokoa ianao tompo ary vavolombelona izany izay ankehitriny, izay nantsonao tany amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Tsapanay sy iainanay tokoa to fa olom-boavotrao, olom-bovonjinao zay noho ny ranao zay nalatsakao teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fitsangananao tamin'ny maty tompo no fitsangananay, ny fahavelomanao no fahavelomanay, satria raha velona ianao velona tokoa izay mino anao. Ary ankehitriny tompo dia mivavaka izahay ho an'ny mpino rehetra, na aiza izy, na aiza ny fiangonana zay anatanterahany ny asa fanomponana tompo, ka nanaiky fa nandray anao Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainana. Atsangana ampatsihivy tokoa fa ny fahavelomanao no fahavelomana, ary antsonao hijoro vavolombelona izany fitsangananao zany, ka dia avereno araka ny voalazan'ny teninao izy, mba hijoro mandrakariva ka ho sahy manambara ny fitiavanao sy ny fahavelomanao ampahery ny mpiarabelona, ho sahy hitory ny fitsangananao izany. Ampaherezo ihany koa
ny mpitondra fivavahana rehetra manerana izao tontolo izao, indrindra fa ny filohan'ny FJKM, ny mpitandrina rehetra, ny indrindra ihany koa fa ny mpitandrina izay mitondra ny fiangonanay eto Tanamboasainky Betela izany. Mba tena sahy anambarany finoana tokoa ijoro vavolombelon'ny teninao, ampahery ny mpino rehetra izay manaraka ny fiangonana tsirairay avy, satria izao zava-misy iananay ankehitriny tompo dia manambara aminay fa fiangonana masina manerana izao tontolo izao dia anao Jesosy Kristy izay monany mino rehetra izay nanaiky anao tompo sy mpamonjy. Mivavaka aminao ihany koa izay mpitondra fanjakana maneran-tany, indrindra fa ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara izay mibaiko ny rehetra amin'ny fanatanterahana ny tetikady hiadiana amin'ny valanaretina coronavirus. Omeo hery izy, omeo hery ihany koa ny gouvernemanta rehetra, ny ministra, ny mpitantana isam-baratonga mpitondrana sy ny ambaratonga mpitantana. Atodio koa ny tsirairay avy mba hiverina aminao ary hatoky anao Jesosy Kristy tompo. Eny atodio ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra ahay anaja sy hanaiky ny mpitondra ka hanaraka ny fandaminana apetraka hiadiana amin'izao valanaretina izao. Tsy manana olo-kafa ianteherana zay tompo, tsy manana andriamanikafa ianteherana zay afa-tsy anao le Andriamanitra velona nitsangana tamin'ny maty tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Koa dia meo anay tompo ny fahatoniana tanteraka miatrika izao valanaretina izao, tsy hijery afa-tsy ny teninao zahay ka dia ahery miaraka aminao noho izany. Ny teninao zay nampitaina ty tompo dia ahavelona anay tokoa, ampahery ny tsirairay avy any an-tokantrano zay manaraka izao fanompom-pivavahana izao ka dia hiara-belona aminao Jesosy Kristy. Sahy ampianatra ny ampohonana, ampibebaka ny ampohona, ampibebaka ny manodidina azy ihany koa. Izany teny mahavelona ny fanahinay sy ny fanantenanay izany tompo dia irina indrindra apetraka ho velona ao amponay ka hijoroanay vavolombelona ao mandrakarivo. Petraka aminao tompo ny fandaminana rehetra izay ataon'ny fiangonana mba ahafahana mampita ny teninao amin'ny alalan'ny endrika rehetra hitondrana izany amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Dia izany tompo no vavaka izay asantatra aminao ary atambatray izany vavaka izany amin'ny alalan'ny vavaka izay nampianarinao manao hoe: rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanao izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sangana isika rehetra hanambarany fontsika amin'ny alalan'ilay fanekam-pinoana nikeanina na fanekam-pinoana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na milita na ny tsy hita, ary any Jesosy Kristy tompo ray, zanaka lahatokanaandriamanitra nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao, miray amiray amin'ny zavatra rehetra. Izy no naharitra izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona, sady famonjena atsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahymasina nofo tamin'ny Maria Virginie dia tonga olona izy. Mombona teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahan'ny Pontio Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, niakatra any an-danitra izy ary mipetraka ao an-tany ankavanany ray, avy any miavelindray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty ary mandrak'izay ny fanjakana. Isika mino ny fanamasina tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaomana sy ankalazaina
miaraka ami'ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vava-mpaminany isika mino ny fiangonana iray masina miorona amin'ny fanambarany apôstôly ary manerana ny zao tontolo zao isika manaiky ny batisa iray famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiaina manakizay petraka ny fiaina soratsika Andriamanitra riavana nitoerantsika feno teo anivon'izao alahady voalohany manaraka ny pasika zao ary mbola manantitra hatrany ny fiarabana ho antsika rehetra isa-tokantrano no manantena atsika ho hanararoatra izao fotoana izao ifikirantsika mafy amin'ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho voahozongozona tokoa isika fa fifikirana amin'ny Kristy ny fifikirana amin'ny teniny ary tsy vitan'izany mandray ny teny ihany isika dia mijorova olombelona atombo manomboka ao an-trano zany ary indrindra moa fa zareo zany rehefa iverina fa tonga ny opportunité zay fantatry fa hosokafo amin'ny tompo ho antsika ihany ny filazana sy fanambarana riavana tsy betsaka fa foezina amin'ny hoe ao anatin'ny izao confinement zao isika ndeha mbola hiara-iaina hatrany lay culte en ligne ary raha manana namana ianao mpiara-miambina amintsika satria mety tsy tafiditra anatin'ny atao hoe amipintso dia manana an'ireny namana ireny mba handraisanao ny fampianarana zay atao isan'andro isa-maraina ary ny alahady moa dia isaka ny amin'ny valo maraina tsy tapaka amarana zao fotoana zao tsika riavana aorina nitsodrano de ianareo mianakavy raha ao tokoa ifalifaly isika anao la hira 2 sy 9 sady mitehakitsika manditsika aorina nitsodrano nanaovantsika an'izay iaraitsangantsika handray nitsodrano zay tononona amin'ny anarany Jesosy Kristy to ary Andriamanitra ny fiadana zay nitondra ny Jesosy Kristy tompontsika mpianondro lehibe miala maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izany atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapono ka hiasa ao anatinareo zay akasitrano eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy any ny voninahitra mandrakizay fa ho aminareo rehetra zay ao amin'ny Kristy ny fahasoavana amen. Cantando vai
manokana voninahitra ny eo an'andriamanitra rery any amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanavasy mazotsy misakafo toto Santari nieto antani, ile vitera
viterana tsy mijanona ratsaina an-danitany eto anateany tompo no itsinjako santaryneto an-tany ilay viterana tsy mijanona ratsaina an-danitany iangizy hitanora kayamandreny adabe enbe uljabe falfalfalfa iteran jeso otsozere famde otsozere famde otsozere famandi otsozere famandi amini funai amini sainai amini erinai iterana impukunai otsozere famde otsozere famde otsozere famandi otsozere famandi amini funai amini sainai amini erinai iterana impukunai famandi amini funai amini sainai amini erinai iterana impukunai otsozere famde otsozere famde otsozere famandi otsozere famandi amini funai amini sainai amini erinai iterana impukunai